rivotoza fity nandravarava tao andrefana andalo eto andreny vohitra ny hoalina antoko-tiako i madagasikara tsy midongo seza raha manitsy ny fitondrana ho ny sekretera jeneraly ny antoko-timo AFJM manamafy ny anjara toerany vehivavy mpanao gazety. Sabotsy raika amin'ny telopolo janoary enina amby roapolo amby roa arivo faltafaraka amin'andray tombokilasy tombokivavy ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aterina ny araba ary manasana ao am-pananjana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany fahombiazana no amaritana ny fifampiarabana na tratrany taona vaovao ny antoko-tiako i Madagasikara atao fianaratsoa androany. No santarina tamin'ny jiabe ny ainga teo amin'ny magro ny hetsika ary no faranana tamin'ny fifandimbiasam-pitenenana tao amin'ny toerana voatokana nanaovana izany. Nanamafy ny filoha Ravalomanana marika fa ny fitiavana ny malagasy pray-tandrazana sy Madagasikara no mbola mampijoro ny antoko-tiako i Madagasikara. Any an-toerana mitatitra ny vaovao Germaine Menjanary sy mbola havatsara. Finoana ny fijoroana ary ny fahamarinana ireo no fototra iorenan'ny asa ho an'ny firenena ho an'ny antoko-tiako i Madagasikara. Efa nijoro ary mbola hijoro ho an'ny firenena ny antoko-tiako i Madagasikara ho ny filoha Marika Ravalomanana teto Fianarantsoa. Fitiavana any Madagasikara no antom-pijoroana na dia teo aza ireo sedra maro lalovana nandritra ny taona maro. Raha mbola misy ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana fa ho avitra ny malagasy i Madagasikara hoy ny nambarany. Ao le Jehovandriamanitra andrenana ary nanirantsika eto raha milaza hoe tahiny tandrazanay firenenay faharoa fifampatokisana. Za tena matoky anareo, nareo tokony matoky aho, ianareo saminareo mifampatoky. Zay ny zava-dehibe. Fa zay fantatro ao matoa milaza an'izany ary fantatro nareo matoa miteny an'izany dia mifampatoky. Ary ny farany zay tena resahako anareo dia maiza misafidy tsara, maiza mijoro amin'izay finoana ananao, maiza mijoro amin'izay antoko misy anao ary maiza mijoro amin'ny may anao anao. Ka na misy manenjika na misy makala sambatra zay enjehina no ny fahamarinana tsy matavatra n'izany mihitsy isika satria tsika mijoro amin'ny fahamarinana. Manana fomba fiteniny olona, manana ny espesteniny izy fa lo any fa za mahafantatra ny tenako dia zay fotoana ataovy hoe mino aho, matoky aho ary mijoro aho. Zay ny zavatra ataontsika eto. Matoky nareo ny tiako i Madagasikara, matoky nareo mipitarika ary mipitarika koa atoky anareo. Fifampatokisana zany ny tena petrakontsika eto mba hampaharitra ny atokontsika. Misy ny fomba fiasa vaovao ho an'ny antoko-timo isan'ny goavana amin'izany ny fanomezana andraikitra sy ny asa sahany ny mpikatroka miainga eny ifotony manomboka any amin'ny fokontany ka hatrany amin'ny fohibe. Dia nilaza taminareo nilaza tamin'ny vahoaka malagasy aho hoe le culte de personnalité na za namorona ny tim, namorona ny ty antokontsika ty. Mandako zao mbola velona foana satria nahoana mifampatokontsika. Fa izany tsy maintsy ataontsika ny hampaharitra an'ilay tiako Madagasikara. Io zany zao ny tena voaindondra rahantsika ny ampateza ny tiako Madagasikara fa za mandalo ihany fiainana mandalo ty fiainana ty. Ary efa nilaza fa hoe zay mbola fotoana omen'Andriamanitra anipoko ny vahoaka malagasy tsy amorona koitsy fa tena anaovako zay azo atao rehetrarehetra mba hatonga amin'ny malagasy anamazany. Fitiavana any Madagasikara no dika ny anarana hoe tiako i Madagasikara. Tsy asakana antsika tsy asa ho an'ny tanindrazana sy ny mpiarabelona ny olana ara-sosialy mitranga eto amin'ny firenena ho hiatrany ny filoha Marika Ravalomanana. Fa engany le tiako Madagasikara anana maizy azy. Dia io tiako Madagasikara io fitiavana amin'ny vahoaka malagasy, fitiavana amin'ny Madagasikara. Ary zany fitiavana zany tokony tsy ho risy teo anatintsika. Zany fitiavana Madagasikara zany tokony ampifaliana no anompotsika namantsika. Raha mbola misy azo atao foana mijoro mizara mifankaty, mijoro mizara mifankaty. Ka dia hitako mihitsy ny fahasairanana zay misy eto amin'ny firenentsika fa tsy izany natao akivy na izany natao valavo atsika na atonga atsika raviravin-tanana tsy tokony hijoroantsika izany. Matoky nareo fa hanao araka izay azo atao izahay isika hatanteraka an'izany. Arena ho antsika ny fahasamihafana
ary ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara izany ho iatrano ny filoha Marc Ravalomanana fa nampigoavana ny fijerena manokana ny tanora raha ny fanamafisana fa ny faritra misy eto Madagasikara no samihafa fa faritra everitsika fa manana sotoavin'ny monina manana fietsika samihafa na fisainana samihafa fa manana tanjona iray dia mba izay velona aza matahotra ianareo fa tena efa mieritreritra zay hoe ahoana mba fahatsika mety eny amin'ireny fokotany ireny mihitsy fampandrosoana ny fijerevana akaiky ny vahoaka jereo nge le ankizy mandihy teo variana mihitsy tena variana aho manana nyreto ankizy reto izy akoatra ny dia inona koa ny vita raha apetra nge zay fanontaniana zay fareo taviny ianareo anontanianay akoatra ny dia inona koa tsy hay siasa président tsy matseritreritsika zany ary ny zavatra hirentsika dia tokony ihany anasoa ny mpiarabelona rehefa zay le otsainareo dia miaraka amiko nareo anasoa ny mpiarabelona fa tsy fitiavan-tena tsara moa ny manamarika fa dia be ny ainga teto amin'ny Magro no nanomboana ny fotoana fampiarabana ho an'ny tima teto Fianarantsoa navitrika ireo tanora nandray anjara tamin'izany pirofo manamarika fa velona sy miaina ary miroborobo ny faharesen-dahatra ny tanora malagasy amin'ny fotokevitra ijoroan'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko-tima ho an'ny firenena fa tsy midika ho fitakiana seza ny fanitsiny antoko-tima ny fitondrana mijoro ankehitriny ho ny sekretera jeneraly ny antoko-tika Madagasikara tao Fianarantsoa androany antoko ho an'ny vahoaka ny antoko-tima ary manohana tanteraka ny fanavaozana sy ny fitondrana amin'izao fotoana hoy ny fanazavana manohana ny fitondrana mijoro sy ny fanavaozana ny antoko-tika Madagasikara saingy tsy ekipy na angina manoloana ny tsy mety hitondrana ny firenena hoy ny sekretera jeneraly ny antoko-tima Rina Randriamasinoro antoko ho an'ny firenena ny tima fa tsy ho an'olombitsy amafizitsika androany fa ny antoko-tima dia tsy atoko mpanohatra ny fitondrana kanefa koa tsy atoko manara-dreny rano fotsiny fa mijoro isika tima ho an'ny fahamarinana ho an'ny vahoaka ny mahasoa ny firenena ary tsy maintsy mitenitsika miteny ampahatsorana rehefa misy zavatra tsy mety tokony ho ahitsy amin'ny fitantanana ny firenena rava tamin'ny taona 2024 iny ny fitondrana teo aloha ny tsy fahaiza miainy ny hafa ny fireharehana sy ny fanidina varavarana amin'ny fifampiresahana ny tsy fihainoana ny feon'ny vahoaka reo ny tena fototra na arava ny fitondrana teo aloha ary zay mila hitandremana tsara amin'izao fitondrana vaovao zao noho izany dia miantso ampahatsorana zahay ho an'ny fitondrana izay misy ankehitriny aza mamerina ny lalan-diso nataony teo aloha sokafy ny lalan'ny fampiresahana eno ny mpanao politika ny mpanao politika tena niforona nandritra ny taona maro andinihana ny fiainam-pirenena fa tsy niforona tao anatin'ny volana vitsy eno ny fiarahamonim-pirenena ary eno ny vahoaka azao ny lalàna mbola misy lalàna eto Madagasikara natao ajaina lalam-pandrenana ho iatrany ny fanamafisana fahadisoana goavana nataony fitondrana teo aloha ny fanitsakitsahan-dalàna koa tokony hitandrina ny rehetra ao anatin'izao fanavaozana izao tsy antoko mibodo seza ny tima raha manitsy ny fitondrana mijoro ho ihany ny fanamafisana raha milaza izahay ary mbola lazaina ankehitriny raha milaza izahay fa ilaina ny feu de route tsy mitady seza akory izahay tsy midika fizaratseza zany tsy midika fandravana androm-panjakany zany tsy midika fiaraha-mitatana zany fa kosa mila fametrahana fifampatokisana amin'ny tetiandro rehetra apetraka na amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny tantanana n'izao firenena izao ary indrindra ny fepetra rehetra tokony ataon'ny fifidianana filoha-pirenena ilainy ny vahoaka rehetra zay ary tsy mitsahatra zay ny manao antsoava amin'izany satria ny vahoaka mila miomana ny antoko politika mila miomana amin'izany ho avin'ny firenena zany ankoatra izany dia nanambarana sekretera jeneraly ny antoko fa miomana amin'ny asa miandry ny mpikatroka rehetra manoloana ny fiainam-pirenena voadingana ny vita fa mbola goavana ny asa miandry atrehana eny ifotony raha ny falazavana
tsy mahagaga raha miteraka ady hevitra be eto amin'ny firenena ny fitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny loholona teo aloha ny patraiky nisy fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary tokony ity rafitra ity ihany no hitondrana fanazavana momba izany hoy ny fanazavana. Mazava fa nisy didina voaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na tonga ny filohan'ny fanavozana amin'izao. Misy teboka maromaro voaresaka tao ary nisy didina voaka. Manoloana izany tokony isy ny fanazavana na didy vaovao ivoaka amin'izao fotoana satria misy tsy voahaja ireo teboka voalaza sy nambara tamin'ny fotoana mpiainganan'io hoy ihany ny loholona teo aloha. Ny HCC ny tokony hitondra fanazavana mba amantaran'ny vahoaka malagasy izany hoy ny fanamafisana. Ataoko angamba amin'ny mampanao politika ny tenako dia tsy fahadisoana ny mametra-panontaniana nandalo tany Toliara aho fampitafa tamin'ireo maire satria ireo sy ny conseiller municipal na communaux ireo no mpifidy anay misaotra an'ireo. Nandalo ihany koa tao Iorombe miarabanareo solitena avy any Iorombe izay tazako eto fanontaniana miverimberina tokoa hoe hoaiza ny lalana ty firenena ty koa tsy fahadisoana ho any mametra-panontaniana ary zay napetraky ny maro intérim sa transition misy amin'izao fotoana izao. Misy ny filohan'ny any-panjakana satria raha didiny HCC dia tsy misy ny fanonganam-panjakana koa ireo filohan'ny any-panjakana zay mbola mijoro dia afaka manontany an'izany enanivony HCC mba azahoany vahoaka malagasy valiny mazava mba tsy hisy intsony ny savorivory satria ao anatin'ny fitoniana ihany ny ahafahana mampandroso ny firenena. Isan'ny olana ho an'ny fitondrana teo aloha ny tsy fisian'ny mangarahara noho izany ny HCC no mila mijoro amin'ny andraikitra nametrahana azy hoy kosa ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina. Fanavaozana moa no voambolana malaza sy iainana amin'izao fotoana izao ary anisan'ny loharan'ny poirana izany fanavaozana sy tolona ho amin'ny fiovana izany isika tato anatin'ny atokotiko Madagasikara. Ary satria tsika anisan'ny loharan'ny poirana izany anisan'ny tolona voalohany ho amin'izany zavatra iainana amin'izao fotoana izao zany dia sarotiny isika. Efa niteny isika fa manohana ny fanovana ny fanavaozana ary tena manohana isika. Efa niteny isika fa manara-maso ihany koa ary tena manara-maso isika. Tsy napetrapetraka fotsiny ny anaran'ny antoko hoe tiako Madagasikara fa tena tian'ny Madagasikara isika, tena tiany firenentsika isika. Sary-piaro amin'ity firenena ity isika mpikambana amin'ny antoko tiako Madagasikara ary izany no mahatonga antsika miteny foana no hoe inona no tokony atao, inona ny zavatra tsy mety. Tsy vita ny fanohanana, tsy vita kabary, ny fanaraha-maso tsy vita ny teny fotsiny fa mila mitondra ny hevitsika isika ary mila mametraka ny lalana tokony izorantsika. Izay le vokatry le fahasarotam-piaro amin'ny firenena ary izay no mahatonga antsika miteny hoe tsy vitan'ny régulation fotsiny dia mandeha ho azy ny firenena fa rehefa nisy ny fanapahan-kevitra ny raisina dia apetraka amina fepetra na cadre légal anankiray, apetraka ny fifanarahana tokony atao mba ahafahantsika tsy mandeha anjambany amin'ny fitantanana ny firenena satria raha izany matsy dia tsy ho tratra mihitsy ilay tena tanjona fanavaozana. Ka noho izany mirary isika fa ity taona 2024 ity no ahafahantsika mahita izany lalana komban'ny firenena ao anatin'ny fepetra tena manaraka ny lalana izany. Ary hoy ateo ty taona 2024 ity fa raha ny tena marina dia atao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia tokony ho voapetraka izany zavatra izany mba ahafahantsika miroso amin'ny tena izy makany amin'ilay tena fanavaozana. Raha tsy ahivina dia isan'ny fepetra voarakitra tao anatin'ny didiny voaka ny 90 andro ho fanomanana ny fifidianana. Ny voaka nefa ny fanazavana fa tsy vita ao anatin'ny 90 andro ny fanomanana ny fifidianana sy ny fanavaozana. Tsy nisy kosa nefa ny fepetra mazava napetraka na didina voaka
mametra mazava ny fepotona taorian'io ka antony mampiteraka ny ady-hevitra eo amin'ireo mpisehatra politia ny ACC arak'izany no andrasany maro hitondra fanazavana manoloana ny didina avokany. Ijanona ny fianaratsoa ihany isika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny lainga tsara lahatra no isan'ny nadonto sy nahavery ny vahoaka malagasy teto hatramin'izay ho ny mpitarika ny antoko-tima ao fianaratsoa nambara nandritra izany fa tamin'ny fitondrana Ravalomanana no nampiasa mpanjakana azy ny sehatra tamin'ny fahasalamana no hita mivaingana ny asa mpanjakana tamin'izany fotoana. Tatopavaony Germaine Menjanary sy mbola avatsara hatrany. Fitry ny lainga tsara lahatra ho ny mpitsabo iray no sady mpitarika ny antoko-tima eto Fianarantsoa. Efa niainana izany atao hoe fanavozana izany tamin'ny fotoanana Ravalomanana hoy ny fanazavana. Kako manokana ty président, ianao lasa filoham-pirenena zaho tafiditra mpiasa-mpanjakana, mpiasa ny fahasalamana. Vao nanomboka ny asa vavolombelona an'izany zavatra zany, mamela iteny ny soa nataonao fa safantatr'olo ny soa nataonao fa zavatra samistika indraindray no ambany anao. Gratuit ny fietsabona nanomboka tamin'ny 2002 jusqu'à tamin'ny 2009. Mety misy mpagetana ara-pahasalamana eto mahatafidy an'izany. Maimay pôko mandidy amin'izao raha mitondra olo iteraka ianao ka hodidiny mivarotr'olo na mampamifatanimbavo mandidy ny volato vavinao. Nefa no azosika maimay pôka zany. Miandrandra mivazavaza mila fangovana mila anina ny fampianarana mila ovana. Efa nanao an'izany io nanomboka 2007-2008 nametraka ny atao hoe approche par compétence, approche par situation, nametraka ny centre de ressources pédagogiques. Misy mpampianatra eto nanomboka napetraka zany fa sy mbany mpisokatra tamin'ny 2009. Iarahantsika mahalala zany zavatra zany. Tsy ny sehatry ny fitsaboana ihany na ny fampianarana fa isan'ny goavana ihany koa ny fiainan'ireo tantsaha hoy ny fanamafisana. Mitaditsika menimenina ny tantsaha mahasahira na ngay tantsaha za misy mpizery. Raha ny lozika président fa sady tantsaha hitanao eto dia maniry aho mba hivilaigna ny fiakarany vidiny valo tamin'ny taona 2003 napakarinao ny vidiny valo ny tantsaha ny subventionnenao le mpandray vola ny mpiasa manontolo ny mpiasa mpanjakana nomena filet de sécurité zavatra misy zany izany hoe miakatra ny fampiainany tantsaha sy ny vahoaka teo amin'ny klasy moyenne manontolo. Ny olona fantianao dia ny olona mpanao business, ny olona mpanjova an'ity Madagasikara ty ary zay no miteny nanimba ny sainy vahoaka malagasy manontolo. Amin'izao fotoana zao okasika tanora izoro hosaka fa zany zavatra hilailaina fanovana tadiavina zany efa nataon'io lehilahy io zany. Efa natao napiakatra ny kalama misy polisy ato mino an'izany aho napakariny avy hely ny kalamanareo vao tonga teo amin'ny fitondrana io tadiditsika zany saky teniteny fa dia efa kalama niakatra ny kalama mpiasa mpanjakana niakatra aby ka ny anay mahatonga anay mizoro hatramin'izao ary zay rito manay anareo ry tanora mizoroa sahia vita ny anay zokiray aman-dreny satria anay efa fotovola laky ny tenin'ny olona fa ianareo no avy ny firenena ka raha tianareo dia araho ny taridalana sy hitondrany maro Ravalomanana atsika fa sy mamitaka asika io. Betsaka no tsy mahalala ny fisin'ireo amin'izao fotoana ho hiatrany ity mpitarika ny antoko-tima eto Fianarantsoa ity. Hatreto izy dia ny tima sy ny filomarika Ravalomanana no teny aniaina fiainana sahaza azy ny vahoaka malagasy hoy ny fanamafisana. Lafombavao afa tanteraka kosa indray makasika ny toetry ny andro ny voakany ariva teo tamin'ny efatrora tao amin'ny distrika ny Mahiva tanàna ny ivon'ilay rivodoza tao ireny nandalovany tamin'ireo faritra maro tany Andrefanosy manodidina ny 570 kilometatra isan'ora ny afangana mpandeha ny rivotra miaraka amin'ilay rivodoza ary mety atratra 500 kilometatra isan'ora kosa ny tafiotra manakaiky ny ivony. Andrasana makivaky ny faritra avotany Fity mandritra ny aliny ity sabotsy ity ary everina fa mbola hienatra ny heriny na izany aza mbola mitondra orana betsaka Fity amin'ny faritra maro ka mety teraka tondra-drano sy fiakarany renirano amin'ireo toerana marevo. Narcisse Karazafy, Mathieu Princy.
Tamin'ny efatrora ariva teo atao amin'ny komuna Mahazoma distrikany Maevatanana no nisy ny foiben'ilay rivodoza Fity miainatrany ny heriny manodidina ny 570 kilometatra isan'ora miaraka amin'ny rivotra izay arahana tafiotra 510 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Nikisaka ny anatsimo atsinanana izy ka na afaka 20 kilometatra isan'ora mandrakotra ny faritra avaratra sy afovoantany ary atsinanany nosy ny raona miaraka aminy raha nitatitra navoaka ny sampana famantarana ny toetry ny andro. Noho izany miova ho toy izao ny filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny Betsiboka sy distrikana Ambatoboeny, loza manambana miloko mavo ho an'ny Bongolava sy Analamanga, fanairana miloko maitso ho an'ny Tasy Alotra Mangoro ary ny distrikana Ambatolampy, fahamailona miloko manga ho an'ny Melaky, distrikana Mitsinjo, Soalala, Marovoay, Mahajanga voalo sy Faharoa. Ho an'ny faritra Mahajanga dia efa niakatra be ny rano tanterina tsikelikely amin'ny vedette rapide ireo olona trabona raha ny fanazavana nomeny lehibe ny distrikany Mahajanga voalohany. Fa efa opérationnel hatramin'izay zany reto ekipa rehetrarehetra na avy amin'ny BNGRC na avy amin'ny commune na avy amin'ny préfecture ny rehetrarehetra agnatin'ny GRC ny Mahajanga. Dia faharoa magnaraka zay efa maromaro moa zany ny trabona azo. Misy zany amin'ny site d'hébergement Mahavoky Nord zaza 380, olobe 770. Zany hoe mitotaly 750 amin'ny site Ambalavola koa zaza 330, olobe 720, mitotaly 220 sy 200. Ireo zany no efa azo hatreto efa nampitain'ireo any amin'ny lehibe ny site tsirairay fa ny sasany zany mbola tsy tonga hatram'izao. Distrika Sivy miparitaka amin'ny faritra telo eto Madagasikara no vomafy noho ny fandalovan'ny rivodoza tropikaly Fity araka ny tatitra vonjomaika voaray avy amin'ireo tompona andraikitra misahana ny loza sy ny tandindondoza olona miisa 550 ahitana tokantrano 710 no voasokajy ho traboina vokatra ny tondra-drano sy ny rivotra mahery nateraky ny rivodoza. Trano fonenana 720 sy 710 no difitry ny rano raha 120 kosa no simba ary 430 no trano rava tanteraka. 4 ny efitrano fianarana ny ala ny ampahantafony, 2 no rava apahany ary 2 hafa potika tanteraka efa miroso amin'ny fanombanana sy ny fanampiana ireo trabona ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ary miantso ny tohizan'ny firaisan-kina sy ny fanohanana avy amin'ny mpiara-miombonantoka sy ny olom-pirenena malona izao loza voajanahary izao. Nitondra ny teny fankahirezana ho an'ireo olona trabona ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nandritra ny kabary izay nataony tao Betafo ny atoandro teo. Amin'ny alahelo moa zany no andrisiako no ankahirezako ny vahoaka malagasy amin'ny fotoana ohatr' izao satria matoty orana ty tonga ty amintsika ty dia tafiditra any amin'ny faritra Soalala sy Besalampy tandroany tamin'ny 4 maraina ny cyclone zay atao hoe Fity ny anarany. Fity ny anarany nefa izy manasazy olona. Somary tampotampoka le izy irena itsika zao raha mety samigaga daholo hoe ahoana indray zany fa amintsika miteny zao dia tobo-drano ny vahoakany Besalampy sy Soalala amintsika miteny zao dia mankahery ny vahoaka malagasy rehetra mba hiatrika satria manomboka miditra amin'ny fotoany rivodoza atsika amin'izao fotoana zao mety voany voalohany zay fa engany mba hoan'ny farany. Zahay zao miala votia dia efa mandinika ny fomba andehanana hiatrika ny vahoakany Besalampy sy Soalala zay miatrika an'izany amin'izao. Fantatra fa hamakivaky ny faritra voatany Fity any Oalina ka iaina hatrany ny heriny hitondra rotsakorana betsaka manodidina ny 50 hatramin'ny 50 milimetatra isaky ny 420 ora amina faritra maro izy aina mafy ny sy ny tondra-drano, ny fiakaran'ny renirano, ny fiotsahan'ny tany sy ny lalana ka antsoina ho mailo izay voakasika izany hitombanana ivoaka any an-dranomasina kosa raha ampitso maraina any amin'ny faritra Tsinanana ity rivodoza ity entanina mpampiasa ranomasina eo anelanelana nalalava sy mainty rano sy eo anelanelany feno rivo Tsinanana sy Mananjary mba tsy andrika mandra-pahalasany loza raha ny fampilazana avy amin'ny sampana famantarana ny toetry ny andro hatrany.
Mifandraiky amin'izay vaovao izay ny kija nanomboka alina nitohatra amin'ny ariva teo ny orana tamin'ny faritra maro toeto Antananarivo. Miakatra vokatra izany rano ary tafiditra antran'olona mihitsy toy ny eny Andavamamba anaty hazo, Manaritsoa sy ny eny Antotapenaka voalohany. Matahotra ny amin'ny mety ho firodana ny trano na fiotsantany sy ny aretina nakamaroany olona ka miala tsy mijanona antrano amin'ny atoandro, miambina tsy matory ihany koa amin'ny alina. Samy manamboatra sy miomana amin'ny fiatrany ny rivodoza ny rehetra araka izay fafany eo am-pelatanana raha ny fanadadiana natao. Lasibatry ny rotsakorana vokatry ny fandalova ny rivodoza fity ihany koa Antananarivo. Ny kija ny orana nanomboka alina. Mameno ny arabe sy ny tokotany ary tonga hatrany tokantrano ny rano maloto ety Andavamamba anaty hazo voalohany, Manaritsoa ary Antotapenaka voalohany samy eto Antananarivo renivohitra. Mitohy tsy mijanona ny orana ka miatraka mivantana amin'ny rehetra indrindra ny ety amin'ny faritra Iva. Tsentsina ny lakan-drano ka mampiangona ny rano. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, tsy maintsy namboarina nasiana arona plastika lehibe ireny ny tafontrano hiarovana amin'ny fidiran'ny rano. Tsisy hevitra mihitsy ny ao an-tokantrano amin'izao. Alina ary mipetraka ao an-trano ao. Simba daholo ny hitanao an-trano, orona daholo ny trano manokana ny Zary lasa miara-miaina amin'ny maloto mitsingevana ny ankamaroan'ny tokantrano ety an-toerana. Sahirana ny mponina vokatra izany, indrindra ny zaza sy ny ankizy. Tsy maintsy aretana sy atrena ny zava-misy ny fanazavana ka samy manao izay anavotana ny tena ny rehetra. Tsy mijanona ao an-trano ny ankamaroany olona rehefa atoandro, tsy matory ihany koa amin'ny alina, tahotra ny mety hirodana ny trano izay efa malemin'ny orana. Rehefa tonga ny orana dia manipy rano foana zay. Amin'ny alina matory dia amin'ny atoandro mitanina mipetrapetraka ery amin'ny sisiny trano ery amin'ny maimaina ery. Ilana amin'ilay robo-drano foana mokony koa ilay fofona rehefa amin'ny alina izany mioboka dia misy fofona fa amin'ny atoandro dia miala amin'ilay fofona aloha mba tsy tarika fanaviana izy. Feno rano ny trano, ny lalana izorana sy ny manodidina rehetra. Vokany, miparitaka ny areti-pivalanana, ny areti-koditra ary ny arety ny taovam-pisefona ho ny renim-pianakaviana iray, ankoatra ny fampitehan'ny entana izay tena miasa ao an-tokantrano. Tsy maintsy atao amin'ny toerana avo araka izany ireo entana saripady toy ny taratasy sy ny sisa. Kaoriana ny ainana aty masaka ny tongotra, tsy afaka mandeha, kipy marary. Fa mivadika lasa kohaka ilay izy rehefa avy eo. Tsy nao atao eo fa tsy maintsy miatrika ianao. Rehefa feno rano ao an-trano dia tsy maintsy ampiakarina aloha izay taratasy hoe ilainao, taratasy momba ny fiainanao dia tsy maintsy atao amin'ny toerana izay tsy ho lenan'ny rano. Ny entana aloha amin'izao dia simba daholo, indrindrandrindra ny lamba, ny seza, potika satria nilonaky ny rano ny entana. Ny alina mandry tsy lafo loha ianao satria mitaitaina hoe ny trano mitate ny rano miditra ao an-trano dia ny trano irodana koa nefa amin'izao atahorana mihitsy satria efa ilay voton'ny orana. Misy mihitsy ireo maratra vokatra izany. Lasipatra ity renim-pianakaviana efa zokiolona ity, tapaka mihitsy ny tongotra vokatry ny fianjerana amin'ny fitsapatsapana amin'ny fandehanana anaty rano. Takana efa nahazoazo taona koa tena sahirana. Io zao ny anjera teo ankeo io e. Andeha ikarama hitady vola hohanina zao ny efa rano. Zao tapaka ny tongotra. Nefa hoe andeha hitady vola mivoahana teto. Zao androany etandro tsisy vola, tsy mihinan-kanina paharivany andro tsy misy e. Raha alina koa zany mbola hidaboka amin'izao satria tsy mahita karama, tsy iza ny anakaramana amin'izao. Tsisy. Mila mitandrina ny rehetra amin'ny mety ho vokatry ny rotsakorana betsaka amin'ny fandalovan'ny rivodoza fity izao. Nahazo filazana loza manambana raha toy ny faritra Analamanga. Raha ny tomba ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, mbola makivaky ny afotany ity rivodoza ity rahampitsomaraina, mandra-pivoaka ny andranomasina any amin'ny faritra Atsinanana. Aina mafy mandritra izany ny mety sy ny tondra-drano, ny fiakaran'ny rendrano, ny fiotsahan'ny tany sy ny lalana. Pejiny politika kosa indray mbola manohy milaza ny heviny ireo antoko politika sy fikambanana isan-karazany momba ny satamisy ny firenena ankehitriny. Isan'izany antoko Alpha izay manambara fa maika ny fandrafetana ny satamifeny tetezamita ao anatin'ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Io irery ihany ho izy no lalana afaka izorana ahafana mandrindra sy mandamina ny fanavaozana tiana entina eto amin'ny firenena. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Mampirorosaina ary mbola tsy mazava amin'ny olom-pirenena maro ny tena sataisa alohan'ny fitondrana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Misy tsy fitovi-kevitra mantsy eo amin'ny famaritana raha fitondrana interim na tetezamita ny misy ka miteraka ady hevitra amin'ny lafiny politika hoy ny filohan'ny antoko politika Alpha.
raha raisina ho intérim ny fitondrana kehitriny dia midika izany fa fanohizana vonjomaika ny asa sy andraikitra ny filoha teo aloha ka tokony hifanaraka tanteraka amin'ny fepetra voalazan'ny lalam-pandrenana indrindra fa ny fanajana ny fepitaona 90 andro voafaritra amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Raha tetezamita kosa nefa no iantsona azy dia tokony isy fanovana lalina kokoa amin'ny rafitra sy ny fomba fitantanana ary tokony isy fandravana androm-panjakana ho ny fanamafisana. Efa latsa ilay filoham-pirenena ka ianao mitantana azy vonjomaika dia miditra ao anatin'ilay fanajana lalam-panorenana 60 jours. Efa tsy voaty iny le 60 jours. Iteny indray tsika hoe tetezamita le rafitra teo amin'ny fitondrana teo aloha nefa mipetraka daholo. Ka raha izaho manokana tsy hitako izay ilazana azy hoe inona zany le fitondrana misy aloha fa amiko zany nefa tsy dia tokony atao olana loatra e. Fa ny tena zava-dehibe le mifananantsika rehetra finiavana hitondra ilay tena lalatsainy ny fanavaozana eto amin'ny tany sy ny firenena tsy hiverimberenan'ny krizy. Ankoatra ny adihevitra teknika zava-dehibe ny fananana toe-tsaina hitondra fanavaozana eo anivon'ny fitondrana, ny fananjana ireo fitakiana fototra, indrindra fa ny fanokafana ny lalana ao amin'ny fifampiresahana sy fikaonando fototra na avaozana ny rafitra politika no isan'ireo zavatra takin'ny vahoaka teny Akianja nandritra ny hetsika nisy teto amin'ny firenena ho hiatra ny fanamafisana avy amin'ny antoko alfa. Noho izany, mitaky ny anatanterahana fifidianana lalam-pandrenana ho dingana voalohany amin'ny fanarenana ara-dalàna ny antoko rehefa vita ireo dingana rehetra ireo dia tokony apetraka amin'ny fomba mazava sy fanarahan-drehetra ny sata amin'ny fentetezamita na ny charte de la transition izay ametraka ny fitsipiky ny lalàna izorana sy mandritra ny fitetezamita. Tsy tenenana ravana sa tsy ravana inona ny atao sy ny sisa tsotra be. Manana finiavana fanjakana mizotra makany amin'ny fanatanterahana fikaonando fototra. Rehefa misy ny fikaonando fototra andiniana ny lalam-pifidianana izay nampiteraka resabe, ametrahana n'ilay lalam-panorenana ho fidiany vahoaka malagasy satria ny antoko alfa dia mitaky élection constitutionnelle fa tsy référendum. Satria ny antoko alfa dia mivoy an'ilay fanjakana tokana mifototra amin'ny faritra mizaka tena, région autonome. Rehefa mipetraka izay dia mazava loatra misy ilay charte de la transition ao aorinan'le ao anatin'ny fanatanterahana le dinika fototra zany. Mipetraka le charte de la transition mazava loatra nefa migodana zany ny rafitra rehetrarehetra. Namafisin'ny mpitarika ny antoko alfa fa isan'ny tsakana lehibe amin'ny fanatanterahana izany ny amin'ireo mpanolo-tsaina sy mpanao politika manodidina ny fitondrana izay heverina ho tsy manohana tanteraka ny fanovana lalina ireo mpisehatra ireo ihany araka ny fanamariana no tokony handray andraikitra amin'ny fandresendahatra ny filohan'ny fanavaozana mba hametrahana ireo sata amin'ny fentetezamita io ahafahana misintona ny firenena anaty krizy. Mijany eo amin'izay vaovao izay tsy tokony atao tsinotsinona ireo tanora nandray anjara tamin'ny tolona satria manana hevitra ihany koa izy ireo hitondrana ny fanavaozana eto amin'ny firenena. Hita ho tsy ampy ny fanazavana nomena azy ireo mikasika ny fomba hitantanana ny firenena amin'izao fotoana. Anoho izany dia mila mifanantona ireo tanora sy ny avy eo anivony ny fitondrana indrindra fa ny filohan'ny antimiram-pirenena isiny ny fifanakalozana ahafahana mitondra ilay fanavaozana tiana apetraka eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana ireo mpanao politika manoloana ny fitakinana ataon'ny vondrina vato izay nataony alakamisy teo. Narcisse Karazafy, Mathieu Princy. Isan'ireo vovonana ny antso ny andravana ireo androm-panjakana taorian'ny fionganan'ny fitondrana teo aloha ny hetsika mena bandeau rouge efa nahazatra hatramin'izay hoy ny fanazavana nomeny Frère Roland Noir ny mandrava androm-panjakana aorian'ny fanonganam-panjakana satria na tiana na tsy tiana dia fanonganam-panjakana no nisy teto. Taorian'ny fifampiresahana nefa dia nazava tamin'ny hetsika mena fa fanavaozana no misy ka azo atao tsara ny mandrindra ny zava-misy fanaraka amin'ny tranga misy eto amin'ny firenena nambarany fa tsy homena tsiny ireo tanora izay nidina teny amin'ny lapantsymba zazany alakamisy teo nitaky ny andravana ireo androm-panjakana mbola mijoro satria marary azy ireo ny tolona nataony. Zay zany ny fijerina azy amin'io zava-misy io zary lasa tafitohana ny tolona zay tsy homena tsiny. Zahay koa tanisan'izany mahita le hoe retsa le nanababo teto mbola mihinan-kanina tsy hitondra fampandosoana zany ny akabetsahan'ireo forongondreo fa mbola mihinan-kanina zay ny filazan'ny mpanohitra azy zay mitondra ankehitriny ka migrevy ny GNZ. Zahay kosa eto rehefa mahita ny GNZ migrevy tsy hoe manome tsiny zanjy mahaleo mahalasa nareo ary tanora mitovy amin'ny tena fa kosa tolo-kevitra tolo-tsaina no tokony hatao azy satria tsapanay izy fa tafitohina mahita n'io sary mahita le olo ny famaly amin'ny tany anelakelan-trano mbola io no mitondra izy nefa mbola tsy ao anaty
tsano akory tsy hitondra soa ny firenena raha izao sady dia isy fidinana-dalabe ho kosa ny fanazavana nomeny Eliana Bezas sekretera nasionaly ny antoko PSD nambarany fa efa niandry nandritra ny 40 taona ny malagasy noho izany mila manaraka akaikina raha mpirenena ireo tanora ary mila mahandry ny fomba hitondrana ny firenena. Ny Gen Z isorana izy amin'ny zavatra nataony rehetra hatramin'izao kanefa iaraha malala na zareo koa zany matetika mpianatra betsaka koa ny tsy mpianatra ny ankamaroany raha tsy mpianatra tsika zany mila mampatsiahy foana n'le fitondram-panjakana hoe na miandry aza zahay dia tsy miandry fotsiny zao miraviravin-tanana fa teny mijery ny zavatra ataonareo ary tsy angina ary mitaky ny amoahanareo ny dingana vita sy ny dingana ho avy fa tsy sao dia hoe entina hoe hihitatra indray le fotoana atao teteza mihitatra. Sarotra ny anometsiny ireo tanora satria mila mazava ny fomba hitondrana ny firenena ny tsy fisian'ny sordalana mazava hitondrana ny fanavaozana no antony mbola mampisy ireny fitakian'ireny raha ny fanazavana nomeny Linora Laimahary. Noho izany mila atao mazava ho izy ny fanavaozana tia napetraka eto amin'ny firenena isoroana ireny tranga ireny. Satria mila mazava le fomba hitondrana le firenena ka mahatonga noho izay hoe manjavozavo zay no mahatonga ny zareo te hitaky hoe inona marina ny zavatra tena tian'ny fitondrana ho atao satria raha teteza mihitsy dia mazava ho azy fa dia mirava zany le androm-panjakana rehetra ny mpitondra nefa efa niteny hoe tsy teteza mihitsy aloha tsika androany ohatrany hoe eo ihany ve zany ireo tiako lazaina zany hoe mila mazava ny lalakizorana hitondrana n'ilay fanavaozana. Isan'ny nahamaro-toerana ny fanavaozana ireo tanora mivondrona ao amin'ny vato na ny vondrona antoka ny tolona ho an'ny olom-pirenena izay ivondronana ireo fikambanan'ny tanora maro nandray anjara tamin'ny tolona miantso ny isian'ny fifanantonana sy fifampiresahana eo amin'ireo tanora sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny hetsika mena mba hametrahana ny marimaritra iraisana fa indrindra mba isian'ny fifankazahoana satria fitondrana ny arahananangana no misy amin'izao fotoan'izao ary samy sary-piaro na ny andanina na ny ankilany. Anentanana no ataonay ho an'ny mpanina mila lanjalanjaina ihany le hatorapo politika no atao eto Madagasikara. Zany toerana mahampanina zany raha aman-dreny vaoaka malagasy rehetra nareo migrevy reo indrindra fa zenizedy zany anisany zanaka reo ary anisany namaro toerana ny fanavaozana ka raha misy zavatra mety solafaka anga no eritseretana azy mila lanjalanjaina ny tena voaka aminy tsy mila iadivanareo henoinareo ampiantsoinareo resena lahatra reo fa resaka hoe miady kosa tsy enkeny bandoro zay ary tsy mety zany niady efa vita tamin'ny rajoelina niady amin'ny fahantsana zao no iraisatsika. No mafisy ny Frérot l'Homme Noir fa maharesy lahatra ny finiavana sehon'ny filohan'ny fanavaozana amin'ny fitondràna ny firenena makany amin'ny fanavaozana miantso ny hanajanonana ny fidinana an-dalabe kosa nefa ireto mpanao politika ireto ary nanentana ny rehetra indrindra ny tanora mba hiroso amin'ny fifanantonana sy ny fifampianoana ho fanorenana vahaolana maharitra eto amin'ny firenena. Fa tsy sy fanovana-tenena raha tsy miova fomba fanao sy fietsika ny rehetra indrindra ny tompona andraikitry ny filaminana ho ny fiarahamonim-pirenena fivato androany. Maro ireo tranga manohitohina ny fanajana ny zon'olombelona ataony mpitandro ny filaminana any amin'ireo toerana lavitra indrindra izay nahazoan'izy ireo fitarenana maro. Tranga izay maneho fa ny tontolon'ny fitsarana sy ny fitandrona ny filaminana no mitana ny laharana voalohany sy ny kolokolobe indrindra eto Madagasikara ho ny fanamafisany fanadihadiana amin'ny sariny Tahiriniana. Manamarika ny fiarahamonim-pirenena fivato androany fa tsy mbola hita taratra eny anivy ny faritra indrindra ireo any amin'ny toerana lavitra indrindra ny tena fanavaozana indrindra ny eo amin'ny tontolo ny fitsarana sy ny fitandrona ny filaminana. No tanisainy ny fanampara-pahefana miaro tsy fanajana zon'olombelona raha jerena ny fanadihadiana sy ny raharaha raisin'izy ireo an-tanana ho bonglava. No tanisainy ihany koa ny fanaovana kolokolo izay mamotika ny fiarahamonina ny fotony ka tokony jerena vahaolana aingana ny makasika ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny tontolo ny fitsarana. Le tsy fanazana zon'olombelona amin'ny lafiny fangaro kolokolo ny tena idirana satria misy tsy olon-drasy mihitsy no matimaty amin'ny zavatra tsisy dikany zany. Maro koa ny olona migadragadra fahatany amin'izao fotoana izao no miendrikendrika sy ny kolikoly ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana dia lasa mizaka ny fierany ainy
hitanao daholo zany hoe olona maty tamin'ny taona 7 nefa mahavita acte de vente ety amin'ny taona 7 dia zany dia keny fitsarana dia ahoana ny responsabilité tsara manao an'izany mila jerena zany ny lalàna ny fehiny tontolon'ny fitsarana io entitra riana itsy ny fivato ny laza fa ho sarotra ny ampiarana ny tantandalàna raha ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana amin'izao io izy ireo iza lasa mirona makany amin'ny fanaovana politika fa tsy mifototra amin'ny asa fiarovana ny vahoaka sy ny fananany araka izay fanametrahany ny lalàna azy mitaky finiavana ny fanovana hoy ny fanamafisana raha mahita nefa ny fihetsiky ny miaramila amin'izao fotoana izao ohatra ny teanao politika daholo izy rehetra tsy mety zany fa tsy maintsy jerena sy isy discipline zany eto raha tsy miverina ny tena atao hoe état de droit sisy état de droit nefa raha sy mipetraka ny discipline ao anivon'ny miaramila ahoana ny mikasika ny disponibilité rehefa mandray toerana politika ny miaramila misy hoe mandalo manao chef de région izy na gouverneur raha colonel izy na koa de général de division mivoaka nefa tsy nanao asana miaramila azy tsy mety zany amin'ny fomba fahitanay ka raha sy manana finiavana sika hanovana zany rehetra zany dia zava-poana ihany ny resaka hoe fanovana zay eritreretintsika ho atao eto ny firenena zay maneho ny tranga rehetra nahazoan'ny fiarahamonim-pirenena fivato fitarenana sy ireo raharaha eo ampelantanan'izy ireo fa mitana ny larana voalohany sy ny kolokolobe indrindra eto Madagasikara ny tontolo ny fitsarana sy ny fitandrona ny filaminana anaovany atsavo zany ny tokony andraikitra amin'izao fotoana izao hoe hanao fanavaozana marina ve sikitisa ahoana mila jerena ny tontolon'ny fitsarana inona ny lalàna tokony ho avaozina mba tsy hampijaly vahoaka zany fa tena mijaly le olona raha vao miresaka fitsarana na ny nivon'ny mpitandro ny filaminana dia tsy mahasany teny ny olona io fa rehefa kolokolo nivona commune na domaine na mahasah daholo izy ka zay dia any mahatonga n'le statistika diso hoe mbola larana fahafiry fa zay zany mahita amin'le dossier tonga ato aminay fa mitana ny lara voalohany iny any anivon'ny fitsarana sy anivon'ny gendarmerie pirenena mikolokolo miara-miasa amin'ny fivato amin'ny fanarana ireo raharaha eo ampelantanan'izy ireo eo anivon'ny ravi-panjakana médiature de la république na ny mpiaiaradrariny miaro ny zony vahoaka izy ireo izay mikendry ny fanohanana ireo ezaka hanamafisana ny fanajana ny fiarovana ary ny fampiroboroborana ny zon'olombelona eto Madagasikara raha fomba vaoafa kosa indray sy laram-pameana ny fanabeazana amin'ny fanapahariam-baovao indrindra ho an'ny ankisy sy ny tanora manoloana ny firoborobony ny tontolo nomerika isan'ny fandarana asany vehivavy mpanao gazety amin'ity taona ity ny fampiofanana éducation média et l'information izay aritra telotaona no tanterahina tetsy Anosy ny fionana fifampiarabana no ny taona vaovao 2024 ho an'ireo vehivavy mpanao gazety manerana Anosy androany tena toerana Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy manana anjara toerana lehibe ao amin'ny fanabeazana sy fanentanana ny olom-pirenena ny mpanao gazety indrindra fa ny vehivavy mpanao gazety manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia nomerika tafiditra tanteraka anaty vanim-potoana ny fanatontoloantsika amin'izao fotoana ary maro amin'ireo zaza manomboka amin'ny telo taona eo no mampiasa ny fitaovana informatika mandritra ny adiny enina eo isanandro ka mitaky fifehezana sy fanaraha-maso akaiky izany manana andraikitra lehibe araka izany ny vehivavy mpanao gazety amin'ny fanentanana sy ny fampianarana ireo ankizy sy tanora amin'ny fampiasana ny fitaovana informatika raha ny fanazavana nomeny Andriana Avenirina Ani filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety vehivavy eto Madagasikara ka izay no antony anatanterahana ny tetika sa EMI na ny éducation aux médias et à l'information izay andraisan'ireo vehivavy mpanao gazety anjara misy an'le hoe professionnalisme avant tout tsy maintsy professionnel dia mampanao formation ny ao anatin'ny bureau ny accusation des femmes journalistes de Madagascar mba ho professionnel daholo tsy maintsy misy any zany hoe tsy mitovy ny lentany tsirairay fa misitona miakatra amin'ny bureau mba hoety tsara ny zavatra atao mba tena ho maty any amin'ny ankapobeny izay zany ahafahanay mitondra zavatra ho an'ny firenena amin'ny voalohany satria ny penina ny tena hoe basy ny vehivavy mpanao gazety ka raha voafehy tsara le penina dia mety ny zavatra atao daranasa tena akaiky indrindra dia ny éducation média à l'information efa manomboka izy io
misy groupe mazoto anao ale izy any amin'ny sekoly dia miara-miasa amin'ny sekoly zay ihany koa miantso sekoly anatona anay amin'ny resaka éducation médiale information satria ilainy ankizitsika na miainga amin'ny primaire na secondaire na any amin'ny lycée. Ilaina ny fifehezana sy fahafehezana ny fampiasana ny fitaovana numerika indrindra ny fampianarana ireo zaza ankizy ary ireo tanora. Noho izany efa misy ny sekoly vonina iara-iasa amin'ny vehivavy mpanao gazety amin'ny fanatanterahana izany fampianarana izany ka antenaina ny roborobony ny tetikasa. Isan'ny fandaharana asa ny vehivavy mpanao gazety amin'ny titantive tetikasa io raha ny fanazavana ihany ka tanjona ny anofanana ireo mpanao gazety vehivavy mba ahafahan'izy ireo mampita izany fahalalana izany amin'ireo tanora malagasy. Nefa ny tiako manetanety hoe raha vehivavy mpanao gazety ianao ka te hisitraka ny formation izay tena betsaka anatin'ny roa telo taona ato ato aleo miditra ihany membre officiel amin'ny femme journaliste de Madagascar. Ny activité faranay zany zao tena hoe mafy be ny ataonay dia ny resaka éducation médiale information ny taiza vahoaka efa anatin'ny internet tanteraka tsika 2.0 ny ankizy teraka amin'izao efa anatin'ny internet tanteraka ny média tanteraka ahoana ny ahafahantsika mampiasa an'io ho tombotsoa tsy ho kihana na ho sakana koa amin'ny fivoarana Madagasikara amin'ny ankapobeny. 3.7 ny isan'ny mpikambana ao amin'ny fikambanany vehivavy mpanao gazety manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana. Zato amin'ireo no tena mandray anjara mavitrika amin'ireo hetsika karakarain'ny fikambanana ary 5.7 eo no efa nahazo ny karatra maha-mpikambana. Teny filamatry ny fikambanana ny hoe femme journaliste j'assume izay mikendry indrindra ny fanamafisana ny mamatiana ireo vehivavy mpanao gazety sy ny fatokisantena ny amin'ny asa fanaovan-gazety. Notanterahana tetsy amin'ny coup d'état Carleton Nanosy ny fiaonana ho fifampiarabanana hatratra ny taona 2024 izay nampivondrona ireo mpikambana amin'ny fikambanany mpanao gazety vehivavy manerana ny Nosy. Fotoana iray nanamafisana firaisakina ny vina ary ny fanamby iandry ny vehivavy mpanao gazety amin'ny titanty. Pejy finoana mifandraiky amin'ny raharam-pirenena mijoro ary miteny avokoa ny rehetra ankehitriny malona ny raharam-pirenena tsy diso anjara fa manaraka akaiky ny fizotriny izany ary manana ny heviny fiangonana izay fototra sy andry lehibe ho an'ny kristiana sy ny olombelona rehetra amin'ny fiatrana ny fiainana andavanandro. Tanjona apetraky ny fiangonana mijoro ny anana olombanona akanomezana vana ny fitaizana ny rehetra na eo aza ny fitondrana fanavaozana mila fiovan'ny toetsain'ny rehetra ny zavamisy ny fanehoan-kevitra. Tsy hafa-miala fa mitana andraikitra goavana amin'ny fiainam-pirenena ny fiangonana noho izy ireo fototra amin'ny fitaizana ara-panahy sy ny maha-olona. Tsy takona fenina ny fahalovana sy ny aizina manjaka eto amin'ny firenena ankehitriny ka tsy maintsy ijoroan'ny fiangonana ho ny fanazavana nentin'ny lona ny evy ny fiangonana iray androany. Raha ohatra tsy misy fiangonana mitaizany olona ara-panahy dia tena ny saina ny miasa sy ny fo dia tena briko any amin'ny lalana tokony izy satria raha mahainy vaovao nareo isan'andro dia saikany hoe 70 isan-jato dia tena asany devoly daholo. Marina fa hoe misy hoe filohan'ny fanavaozana ny fondation ho an'ny Madagasikara fa ny toe-tsainy malagasy mihitsy mila mivoatra mihitsy koa. Nanamarika mahity tompony andraikitra amin'ny pino ity fa ny fananganana ny famarinana izay farava no tokony hoentina mankifakena ity taona 2024 ity. Jesosy ny tena voaloboka kanefa mateo izy miteny hoe zaho no tena voaloboka dia misy tsy tena voaloboka fa misarisary ny voaloboka ary izay mihitsy ny zava-manahirana satria sarotra amin'ny olona ny ahalala ny tena marina raha tsy misy ny filazantsara marina toriana ananganana le famarinana izay hozokoson'ny satana mihitsy amin'izao fotoana izao alaviny mihitsy. Amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Miana taotra ny ponina ho ny semi tanàna iray ao Sicile. Ataoriny fiotsan-tany goavana ny tranga voaingana vokatry ny orana mivatravatra nentiny rivo-doza ary. Efa olona maherin'ny 500 no nafindra toerana ary mbola eo am-piomanana ny manam-pahefana manoloana ny loza. Fanampanazavana. Ny rodana ny apahana amin'ny avoana iray tombanana ho 530 tapitrisa metatra toratelo ao Nisemi izay efa mihoatra lavitra noho ny fitambaran'ny fiotsahan-tany voarakitra tao anatin'ny 100 taona farany. Ny antony lehibe dia vokatry ny orana mivatravatra nandritra ny andro maromaro nateraky ny fandalovan'ny rivo-doza ary izay namely ny faritra atsinanan'ny Sicile tamin'ny herinandro lasa teo. Manoloana izao loza amin'ny tatao izao, nametraka faritra arovana 510 metatra manodidina ireo toerana ahina ny ekipan'ny fiarovana sivily. Efa mihoatra ny 500 no olona niterena hiala tamin'ny fonenany ary mety mbola hitombo io izy io anatin'ny andro vitsivitsy ho avy.
nanambara ihany koa ny komisera eropeanina misahana ny firaisankina sy ny fanavaozana Rafael Fito fa afaka mahazo fanohanana avy amin'ny tahiry firaisankina ny vondrona eropeanina Italia. Ity rafitra ity dia natao hanomezana fanampiana arabola ireo firenena mpikambana tratran'ny lozavoajanahary lehibe. Tapitra ny fampalalam-baovao tomoklasy tombovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa indray ary mirary soantsika rehetra anao farany herinandro sambatra veloma tompoko.